fotoan-dehibe ho an'ireo mpino Silamo ny Eid el-Fitr, entina kalazana ny fahavitan'ny fivadikan nandritra ny Ramadan. Rehefa tonga ny Eid el-Fitr, le fotoana fahavitan'ny Ramadan dia mpivavaka rehetra miomana tahaka reny bonane reny, manao lamba tsara, manao lamba madio daholo ny vatana, mikarakara ny vehivavy, ny lehilahy mikiraro vaovao, akanjo vaovao, ohatran'ireny daholo ny mpino Silamo maneran-tany. Dia rehefa tonga na moské dia misy fankalazana ny anaran'ny Zanahary, ny anaran'ny Allah, misy fiderana azy, misy ny famakiana Korany, misy tononkalo, dia avy eo misy ny toroteny lehibe ny mikasika ny Eid el-Fitr. Dia avy eo miara-misakafo ny mpikambana rehetra, aorian'ny vavaka zay miara-misakafo, miara-mifaly. Dia rehefa avy eo afaka mandeha daholo amizay, mandeha mitsangatsanga amizay toerana zay tiana andehanana ny mpino Silamo rehetra. Presque ohatran'izany isan-taona amin'ny fankalazana ny Eid el-Fitr vitan'ny volana masina Ramadan. Ny Eid el-Fitr dia midepande ny fahitana ny volana, satria ny Islamo dia manaraka ny volana fa tsy manaraka daty. Ny reo manampahaizana manao tombatomba na hoe probabilité hoe any amin'ny lundi any ny Eid, ny sasany miteny hoe any amin'ny dimanche ny Eid. Io zany miankina fahitana, raha ohatra zao sabotsy hitatsika eny ny volana dia lahady ny Eid, raha hitatsika eny izy lahady dia lasinainy tsika manao Eid. Raha any amin'ny lasinainy izy zany tsy mihoatsy ny 30 jours sy 31 jours ny Ramadan. Dia ao anatin'izay ny misy ny Eid el-Fitr na hoe fankalazana ny fahavitan'ny fifadekana zay nataon'ny mpino Silamo tamin'ny volana masina Ramadan.